mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Firenena no iarabanantsika tratra ity alarobia fa enina ny volana novambra ity ny voalahatra ho mofinainantsika io ny soratra masina rehefa koa dia ny filazantsaramasina araka ny Mateo toko 7:20 Mateo toko 7:20 andiny varaika amby roapolo ka hatramin'ny andiny 5:30 Mateo toko 7:20 andiny varaika amby roapolo ka hatramin'ny andiny 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe tompoko, impiry moa no hanontany ny rahalahiko amiko ka avelako izy? Hatramin'ny impito fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amby fitopolo. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lahatra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra handoavana ny trosa. Dia niankohoka teo anatrehany ilay mpanompoka nanao hoe, tompoko, omeo andro aho fa halohako ny anao rehetra. Ary ny tompon'izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Fa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay ny trosa dia nary zaro taminy. Dia nisamborina izy ka nitrahony sady nataony hoe, aloavo izay trosako aminao. Fa niankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fa halohako ny anao. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany ny trosa. Ary noho nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampalahelo ny tompony raha lehilahy ka niteneny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoky ilay trosa rehetra izay taminao satria nifona tamiko ianao. Moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tesitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany trosa rehetra. Ary tahaka izany koa nataon'ny raiko izay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Ray masina, manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Isan'ny sarotra indrindra amin'ny fiainana ry havako malala ny hoe mamela heloka. Ary ity fanoharana ataon'i Jesosy ity dia maneho ny fahasarotan'ny famelan-keloka. Tsy mora ny mamela heloka. Ny antony dia satria mandrakariva ny zavatra ataon'ny olona aminao dia miatraika any amin'ny fo, miatraika any any maha olona mihitsy ary ndraindray ka manjary tadidy. Ny famelan-keloka tsinona tsy hoe raha ivelambelany fa tena rahan'ilay fon'ilay olona manontolo mihitsy, ny sain'ilay olona manontolo mihitsy. Ary ndraindray raha ny sain'ilay olona mamela heloka fa ndraindray ny fony tsy mamela heloka ilay ao ihany ndraindray ny saina resy lahatra hoe tokony hamela fa ndraindray ny fo ilay émotion izany tsy mamela tsy mamela mihitsy. Ary dia misy fotoana mivoaka indray ilay fahasorenana na ilay alahelo dia miverina indray ilay fitadidiana ary ndraindray mipetraka indray ilay alahelo aty aoriana. Tsy mora ny mamela heloka fantatry ny ireo psikology rehetra izany ary mety ho iainantsika andavanandro mihitsy ny hoe mafy ny mamela heloka. Na dia eo aza ny mahampino dia mafy ny mamela heloka raha tsy ao amin'ny tompo ny anaran'ny olona ny famelan-keloka dia tsy mahay mamela heloka izy. Amin'ity tantara izay zara-mofina ao antsika ity dia mazava ny mahazava-dehibe ny famelan-keloka. Eto Jesosy dia nanao fanoharana manao hoe tsy maintsy mamela heloka ianareo. Na ny marimarina kokoa tokony mamela heloka ianareo. Tokony mamela heloka ianareo satria Andriamanitra dia namela ny
eloka reo. Misy tantara anankiroa zahay nanaitra eo am-panomanana ity mofinaina ity zahay niainana teto am'izao tontolo zao. Ary safidy ny famelan-keloka, ny olona no misafidy satria toe-tsaina ny famelan-keloka. Dia misy tantara anankiroa reto zahay nanaitra. Ny anankiray dia tantaran'ny Simon Wiesenthal, asa raha fantatritsika Simon Wiesenthal dia jiosy anankiray. Jiosy zay nahafantara anazy dia izy zay nikaroka ny nazi, zany hoe zay rehetra nazi reo mpikambana tao anatin'ny nazi zany zay namono jiosy Simon Wiesenthal dia jiosy. Ka taty ambadiky ny ady lehibe faharoa izy dia rehefa tapoky ny ady lehibe faharoa dia nikaroka ireo nazi zay nampamono jiosy izy. Nisy afa nandositra moa fantatsika, nisy ny voasambotra, nisy ny tsaraina, nisy kosa ny afa nandositra tany Argentine, tany Amerika Latine sy tany amin'ny firenena maro. Dia i Simon Wiesenthal dia tena isan'ireo nikaroka mihitsy ireny mpikambana tao aminazy ireny. Fa zay nitranga ao anatin'le boky anankiray nosoratany The Sunflower, na lay io boky io dia boky zay tournesol, boky tana masoandro. Toy izao Simon Wiesenthal noratany io boky hoe The Sunflower zay namitinany miresahany zavatra nitranga anankiray tao amin'ny fiainany. Mitantarana azy hoe ndray maka dia nisy miaramila SS allemand zany izay nitifitra jiosy sy nampamono jiosy tany amin'ireny camp de concentration reny, zay be de be zany ny jiosy novonoiny ity soldat na ity miaramila SS allemand ity. Fa melony ny hafatesany ity io tantaran'ny Simon zany, melony hafatesany ity miaramila ity ao anatin'le boky izy mitantara azy. Melony hafatesany ity miaramila ity izy dia niantsolona izy, nanenina zany lay miaramila namono jiosy be de be hoe fantatro fa diso aho. Ka izao mba hitadiavo jiosy anankiray aho zay jiosy nijaly sy nangiry firy tamin'ny vanim-potoanan'ny fanenjehana sy ny famonoana jiosy reny mba ka mbola any dia atsoy mba hifonako. De tao amin'ny hôpitaly dia nahafantatra ny Simon zany ny mpitsabo sy ny mpitsabo-panampy dia nentin'ny olona teo amin'ity SS ity miaramila ity zany Simon Wiesenthal, araka ny tantarany ao anatin'lay boky antsoina hoe Tana masoandro na le tournesol. De rehefa nentiny teo dia tantara zany lay tantaran'ny fahadisoany, namboraka ny fahadisoany tamin'ny Simon lay miaramila allemand. Rehefa namboraka izy dia tantarany nenina zay nanaikitra tao anatiny de nifona izy, nifona tamin'ny Simon zay za mifona aminao aho fa ianao fantatro fa jiosy aho. Zay efa eto am-bavahoana amin'ny fahafatesana dia mangatam-pamelana tamin'ny tsy nety rehetra raha ataoko mifona aminao aho. Fa ianao ny jiosy hitako dia ampitao ny fifonako na ekeho ny fifonako de mifona aminao aho. Nitsangana tsy naharitra akory ny dinika fa lasa Simon nandeha. Tsy namely Simon. Ao anatin'io tantara io zany, tantara marina, tsy namely Simon, lasa izy nandeha. Zao ny teny manao hoe tsy vonona ny hamelanao ary tsy manana koa zo afaka hamelanao amin'ny anaran'ireo jiosy be de be zay novonoanao reo. Noho zany dia tsy manana fahamelan-keloka atolotra anao mihitsy aho, sady lasa izy nandeha. Mazava ho azy tsy namela zany Simon. Hitaravantsika fa tsy mora lay mamela heloka, tsy mora ny mamela heloka. Simon rahateo jiosy, fantatsika ny toetran'ny jiosy, fa ny kolotsaina na ny fomba fisainana jiosy de ny hoe maso soloa maso, nify soloa nify, aina soloa ny aina.
mipetraka tsara mihitsy ao anatin'ny kolotsaina jiosy ny kolotsainan'ny valifaty. Dia arak'izany mandeha ho azy amin'ny Simona hoe za tsy hamelanao mihitsy. Tsy manana fahefana hamelanao aho. Dia ny fanontaniana napetraky Simon ao anatin'le boky nosoratany io zany, ilay The Sunflowers, dia rehefa nametraka fanontaniana izy hoe moa ve diso aho tsy namela an'lay olona? Diso ve aho tsy namela heloka? De be dia be ny olona mamaly fanontaniana moa no mamaly hoe tsy diso ianao satria nampetsaka loatra ny olona mivonona, tsy diso ianao satria mpamonin'olona nge lay SS teo sy ny sisa rehetra. Fa ny tantara faharoa indray mifanohitra am'zay, dia aty amin'ny taona 2017, tsy diso aho 9 jona 2017 fony nisy ny adiny tamin'ny ady tany Vietnam. Dia tamin'ny 9 jona 2017 sa 7 jona izay 9 jona, dia nisy nozerana bomba ny tanàna anankiray any Napalm any Vietnam io. Maromana koa tena Trang Bang zay anaran'ilay tanàna kely zay notarovana bomba tao amin'le fatratsy reo hoe Napalm. Dia hitanareo amin'ny sary raha sendra mbola be dia be ny sary rehefa mijery ny tantaran'ny adiny Vietnam dia ao daholo, de tsy maintsy ao io sary io. Ahitana an'io sary io, sarina ankizy kely be dia be zany miampita tetezana ary dia misy vavy kely anankiray miboridana, may daholo ny tenany, dia tsy miakanjo izy fa nandositra mikikika mitomany le sary moa hitanao an'izany. Dia io vehivavy io lay natao hoe Kim Phuc. De io sary io mitety an'izao tontolo zao satria tsy navoaka ny mpanao gazety hoe zao ny fahorian'ny ady any Vietnam. Rehefa nitarofan'ny Amerikanina bomba hitanànan'ny Napalm na i Trang Bang, dia zao ny zavatra mitranga, ankizy kely maratra, may, dia io le vavy kely zay may tanteraka io, de nandeha ny vatany ray manontolo zany may, dia nitety an'izao tontolo zao le sary ary isan'ny nanafaingana mihitsy ara ny fitsaharan'ny ady tany Vietnam ity tantara ity sary zay nampiorokoditra an'izao tontolo zao no nahita azy. Fa ny toy ny tantara de zao, tsy maty akory lay vavy kely 6 taona izay may ny vatany manontolo, fa nitsabony izy ary 4 volana izy tao amin'ny hôpitaly. 7 izy no nodidiana vao olatra daholo ny vatany, feno olatra ny lamosiny, ny tenany zany feno olatra, ary na de efa lehibe azy izy dia nijaly sy nangiry tamin'lay olatra tavely tamin'ny vatany, no lay fandidina, no lay afo zany zay nandoro ny vatany. Fa izao aty aoriana kely ilay nanenina lay pilote, na ny marimarina koa tsy tena lay pilote moa zany fa pilote ihany izy, antsoina hoe John Plumer. Raha ohatra ka sendra mijery ianao na tambazotra John Plumer, 2M ny fanoratra azy. Dia i John Plumer no nanao ny commandement ny pilote ihany izy, pilote l'hélicoptère ihany ny formation. Fa izy no nanao ny commandement ny fandaroana ny bomba tao amin'ny tanànan'ny Trang Bang na tany Napalm. Tsy natory mihitsy izy, nandritry ny fiainany manontolo zany taorianany zavatra iny de tsy nahita tory izy. Nidoroka taoka izy tsy zakany lay zavatra nitranga, tsy zakany sainy, tsy zakany eritreriny, lay izy tompon'andraikitra, isan'ny tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ankizy, fanadaroana bomba tanàna arak'izany. Dia mba hanatonoany an'izany de zao mamilava izy, nitoroka izy, rava ny fanambadiany, tsy nanam-piadanana mihitsy i John Plumer. Hitantsika ny gazety maro tany Etats-Unis de nitantara azy tahaka ny hoe Los Angeles Times, be dia be ireo article momba ny tantaran'ity rangahy ty. Fa izao aty amin'ny taona 1990 sy 1991 dia nanao conférence i Kim Phuc zany, rehefa tsy maty izy moa zany de izy nanana ny fiainana, de nanao conférence be dia be izy nijoro vavolombelona ny amin'ny hoe maharatsy ny ady, ratsy ny ady, manimba ny ady. Dia i Kim Phuc dia
taloha izy mpivavaka tamin'ny finoana vietnamiana fanompotsamy vietnamiana zany fa niova kristianina izy tonga kristianina kosa Kim Fook ary tamin'ny fijoroana vavolombelona rehetra natao manegana an'izao tontolo zao zany any amin'ny hoe faratsy ny ady dia mitory ny famelan-keloka izy. Aty amin'ny taona 2006 raha tsy diso volana novambra 2006 sivinjato sy arivo dia nisy fahatsiarovana ireo nisy conférence nisy fahatsiarovana ireo miaramila amerikanina zay niady tany Vietnam ka tsy tadidy ny anarany na tsy tafaverina ny fatiny de misy tsangam-bato lehibe ao Washington izay ahatsiarovana ireo miaramila vietnamiana ireo. Dia nisy zany fahatsiarovana niaraka tamin'ireo ancien combattant tamin'ny taona 2006 sivinjato sy arivo de natsony Kim Fook efa tany Toronto izy nipetraka fa natsony Kim Fook mba hijoro vavolombelona tam'izay zavatra nitranga. Niazakazaka niaona tamin'ny Kim Fook John Plumer. Niazakazaka niaona hoe aiza le vavikely telo amby telopolo taona 4 taona John Plumer fony izy tao anatin'ny tompon'andraikitra nadaroka bomba ny tanàna ny Napalm. Ary 5 taona kosa lay i Fook tam'izany fotoana zany Kim tam'izany fotoana zany. Aty amin'ny taona 2006 sivinjato sy arivo dia efa telo amby telopolo taona zany vehivavy lehibe efa telo amby telopolo taona Kim ary 5 amby efapolo taona kosa John. Nataony John zay niainana tamin'ny Kim ary dia namany koa moa zany nanampy ny feonana vao nahitany Kim John de niteny manao hoe za le olona nandaroka bomba. Le zavatra nitantarainao teo satria nitantarain'ny Fook zany hoe zao ny zavatra nahazo anay tamin'ny fotoanandro dia lasy John nanatona ny Kim niteny manao hoe za lay olona nikarakara ny fandaroana an'ilay bomba sady nitomany ny tratratratra izy mifona aminao miala tsiny aminao tena mifona aminao nandohalika ny tratratratra izy. Namina azy kosa i Kim ny fitantaran'ny gazetin'ny Los Angeles Times dia namina azy kosa Kim sady niteny manao hoe mamela anao efa namela anao za koa efa nandray an Jesoa efa navela an Jesoa efa napetrako tamin'i Jesoa koa ny fiainako ary dia nifamely izy ta ary nanomboka teo dia nifankatia izy niaraka nanoratra boky izy misy boky izay raha tsy diso guide post izay rahan'izy ta nanoratra article rahan'izy ta nanoratra nifandray be izy tateo ary niara nivavaka satria kristianina metodisty John Plumer satria aoriana nivavaka izy ary rehefa aveo vao avy naharay famelan-keloka izy tamin'ny Kim de afaka tamin'ny toka afaka tamin'ny fijoroana vavolombelona io afaka tamin'ny fidoroana afaka tamin'ny toka ary tsy nanonofo ratsy tsony fa natory tsara no fitantarany azy. Refako tena safidy mihitsy ny famelan-keloka. Eto dia ny tompo mampianatra antsika ny amin'ny mahazava-dehibe ny famelan-keloka. Ny toetra tsy mahay mamela heloka de ny tsy fahatsiarovana hoe ny fahatsiarovany olona hoe tsy navela heloka de mahatonga fangiry firiana ho an'ilay olona zay tsy nahazo famelan-keloka. Eto ary Jesoa de mampianatra antsika ry havako mahaiza mamela heloka, manike amela heloka. Aza manao tahaka ny Simon zay Wiesenthal zay niresahantsika teo fa manaova tahaka ny Fook tahaka ny Kim hoe mamela heloka. Sambatra kokoa ny olona rehefa mamela heloka izy. Mahafinaritra be ny teny Hebreo miteny antsoina hoe miséricorde na ny famindram-po izay ny dikany dia ratram ny dikany teny hoe famindram-po amin'ny teny Hebreo fa io ratram io na famindram-po zany na compassion koa dia ny hoe ratram dia mitovy dika ihany koa amin'ny hoe tranon-jasa na ny utérus na ny sein maternel zany hoe lay toeran'ny foetus iny zany lay toeran'lay zaza iny
iny lay anteo hoe ratitramina. Mitovy dika mihitsy zany ny hoe famindram-po sy tranonjasa. Nahoana ny teny Hébreo, nahoana ny soratra masina no mampitovy an'izany? Satria zany ny famelan-keloka, ny famindram-po de mahatonga fahateraham-baovao. Ny famindram-po de mitahiry aina tahaka ny saint maternel. Ny famindram-po de mitahiry aina. Ny famindram-po de mahatonga fahateraham-baovao. Ny famelan-keloka de mahatonga fahateraham-baovao. Zany hoe ny olona rehefa mamela heloka dia toy ny miteraka olona vaovao izy, miteraka fiainam-baovao ho an'ny olona navela heloka ny famelan-keloka ny raisiny. Tahaka ny John Plumer zay rehefa zahantsika teo, nahatsara fiainana vaovao izy rehefa navela heloka. Fa ny mpamela heloka koa dia mahatsiaro fedanana sy fiainana vaovao rehefa mamela heloka. Ny olona nateraka indray zany de zao olona mahay mamela heloka. Azo atao hoe nateraka indray ianao raha ohatra ka tsy mamela heloka. Ny olona nahatsiaro fahateraham-baovao tao amin'ny tompo de mamela heloka. De eto ara lay tantara de zao, nisy tovolahy anankiray zay na lehilahy anankiray zay nananany tompony trosa talenta ray alina. Zany talenta ray alina zany a mitovy amin'ny volamena ray alina kilao, mitovy amin'ny volamena ray alina kilao ny talenta ray alina. Dia alaivo sary an-tsaina raha manao kady tsotsotra ianao, ohatrinona ny vidina volamena ray alina kilao, zany hoe any amin'ny 10 tapitrisa grama zany, de manaova kady tsotsotra fa ny teti-bolan'ny Madagasikara manontolo no vidiny zany talenta ray alina zany. Nefa navotsotry lay tompony tam'lay mpanompo hoe eny ara, noho ny fifonanao de avelako ny helokao, avelako ny trosa aminao. Vola be tsy voalohany mihitsy, satria raha ny teny lay tovolahy zany miteny ao fa omeo andro hanonerako azy, zany hoe hiasa hanonerako azy. Azo adinoina fa ny talenta anankiray dia asan'olona 9,000 andro. Zany hoe raha ohatra ka, satria de 9,000, raha ohatra zany ka manana talenta anankiray ianao dia miasa mandritra ny 9,000 andro ianao vao mahazo an'izay talenta anankiray zay. Ka raha ohatra ka talenta ray alina de miasa mandritra ny 80, asa mandritra ny 9,000 taona azafady, asa mandritra ny 9,000 taona lay talenta anankiray. Ka raha ohatra ka talenta ray alina 80 tapitrisa taona zany, aiza nisy olona velona am'zany? Tsisy olona manana fahavelomana hiasa mandritra ny 80 tapitrisa taona, tsisy an'zany. No zany dia tsy ho voalohany mihitsy le trosa. Zay ny dikan'izy manao hoe tsy ho voaloha mihitsy le trosa. Saingy io trosa tsy ho voaloha io nefa de navela an'lay tompony. Tahaka atsika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy ho voalohantsika mihitsy ny fahadisoana nataontsika tao anatrehan'Andriamanitra, tsy ho voaloha mihitsy. Satria ny rany Kristy, ny ain'ny zanaka malalan'Andriamanitra no nafoiny mba hamonjena antsika. Ka tsy ho voalohantsika mihitsy zany na inona na inona, satria ny fahafatesana ny tambony ota, betsaka ny ota nataontsika tao anatrehan'Andriamanitra fa navelan'Andriamanitra avokoa zany, oharina amin'ny talenta ray alina. Tsy na inona na inona ataontsika de zao tsy ahavita mafa ny heloka nataontsika tamin'Andriamanitra tsika, ratsy Andriamanitra ihany no namafa azy. Tamin'ny alalan'i Jesosy zany, tiantsika Andriamanitra de navelany fahotantsika. Saingy zao ilay tovolahy de zao raha vao nisy olona mpanompo anankiray ananany denarisan-tsaly zao asa mandritra ny 100 andro, de zao tsy navelany ny helokin'ilay namany, na tea ny fona mafy azy tsy navelany fa nokadrainy. Inona dikan'izany? Tsy namela mihitsy izy. Ny elony navelan'ilay tompony,
nitrosany navelan'ilay tompony. Fa izy kosa tsy namela mihitsy nitrosan'ilay namany zay nielanelany hoe denary enimpolo tapitrisa sy ny denary zato. Izy denary enimpolo tapitrisa navotsitra, denary zato kosa tsy navelany. Tezitra ilay tompony. Tezitra ilay tompony dia niteny taminy manao hoe tsy maintsy alohanao io ary tsy ho voaloha mandrakizay mihitsy. Avako malala ny tenin'i Jesoa de mazava tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy anareo. Mafy ny mamela heloka ry havako, mafy ny mamela heloka. Saingy raha mamela heloka ianao tsy ho amin'ny tompontsoa an'ilay hafa akory fa ho amin'ny tompontsoanao. Raha mamela heloka ianao tsy ho an'le olana avela, tsy ho an'le olona avelanao heloka aloha voalohany indrindra, fa ho an'ny tenanao mihitsy. Mampisy fahasalamana, mampisy fiadanam-po, manasitrana ny famelan-keloka. Marina fa mafy be, miakafafaka miteny manao hoe tsy ianao angeny natao an'izao, tsy volanao angeny nalainy, tsy ny fiainanao angeny no potehany, tsy ny havanao angeny nataony an'izao, tsy ny vady aman-janaka ao angeny no nitondra an'izao. Ahoana no amelako anao? Mora no miteny hoe avelao ny mamela heloka, fa raha tena miatra aminao de mafy mamela heloka. Mety hiteny an'izany tsika, fa matoa Jesoa nampianatra antsika miteny manao hoe sambatra mahay mamela heloka de azotsika toy izany. Tsy mitady zavatra impossible amintsika Andriamanitra raha miteny manao hoe azonao ataony mamela heloka. Tena toe-tsaina l'izy, état d'esprit ny famelan-keloka. Raha tena tsapanao fa navelin'Andriamanitra heloka ianao de zao mora aminao ny mamela heloka. Fa matoa tsika tsy mahay mamela heloka de zao satria tsika tsy nahatsiaro ny fahadisoantsika tao anatrehan'Andriamanitra. Fa raha tena tsapanao hoe taiza moa za tompo, inona moa tompony tsy efa ny ratsy tsy efa nataoko, fa navelanao heloka mbola ohatran'izao ihany. Araka ny tenin'ny Paoly manao hoe inona moa tsy efa nataoko Paoly, raha mpanota de zao zany lohany. Tsisy afaka miteny, tsy mbola nisy olona nijoro vavolombelaka niteny hoe niza mpanota eto ambonin'ny tany, zany lohany. Ratsy Paoly. Paoly no teny zany hoe mandehana mitady mpanota nareo fa za mpanota ratsy indrindra. Fanetretena mihitsy satria za efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra, namono olona teo fon'ny Toram-bato Stefana, teo Paoly, nitondra ny kristianina nampatorana, nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Saingy zao navelan'Andriamanitra ny heloka. De ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoa zao de avako malala mahaiza mamela heloka. Ianao mivavaka manao hoe mamela ny heloka, tahaka ny namelanay zay meloka taminay, na zay efa nanao ratsy taminay de avelao ny heloka. Ny dikany iny de zao manao hoe zay tompo efa namela ny heloky ny ray tampo taminay, efa namela ny heloky ny fianakavianay, namela ny heloky ny vady, ny zanaka, namela ny heloky ny mpiray tanindrazana, de mba avelaoko ny heloka. Ravako malala ty mofinainy ty ara de mampianatra antsika am'ty tontolo andro ty mampianatra anao mandehana mamela heloka. Matope tena metraka fanontaniana manao hoe impiry, intelo ve, impito ve? De ny tompona mariny impito. Raha mbola mifona aminao ny rahalahinao, avelao ny helony. Ravako malala mahaiza mamela heloka. Ny olona mahay mamela heloka de madio fo, de manana ny toetran'Andriamanitra. Satria ianao efa naterak'Andriamanitra, natsiaro ny fahasoavan'Andriamanitra, de izao mandehana mamela heloka mba ho tonga mba ho anana fahateraham-bo avao koa ny olona zay avelanao heloka. Hivavaka sika. Tompo asorano zay noho ny amin'ny saotra masina zay mampianatra anay ny amin'ny famelan-keloka. Saotra Tompo fa mazava aminay fa ny olona nateraka indray de mamela heloka. Ary ny famelan-keloka raisina de mahatonga fahateraham-bo avao. Saotra Tompo fa sambatra izahay tao aminao hanana ny toetranao Andriamanitra mamela heloka. Tompo de diovy ny fonay sy trano ny ratrapo aty anatinay ateraky ny fihetsiky ny afaka nahatonga anay hiazo ny alahelo. Diovy ny fonay Tompo. Mety misy aminay Tompo mangiry firy noho ny
ratsy natao taminy na ny zavatsarotra ny lalovany dia ataovy mahay mamela heloka izay tompo. Ovainy fonay tsy fo n'olombelona no afaka mamela heloka fa ny fonao Andriamanitra, ny asan'ny fanahinao masina no afaka miasa ty amin'ny fonay ka manjary fonofo ny fo vatonay. Dia ataovy mamela heloka izay tompo. Ataovy mahita ny azo fijalianao na tsiaro ny famelan-keloka niraisina taminao. Dia mahay mamela ny namana, ny mpiara-belona, ny mpiray tanindrazana, indrindra ny mpiray tampo, ny tokantrano, ny mpivady. Ataovy mahay mifamela tompo. Ary indrindra tompo, ataovy mahay mangataka famelan-keloka koa izany. Ataovy manana fo tsotra, mahay mangataka famelan-keloka. Fa io tontolo andronay anio Jesosy, tontolo andro ahatsapana efa sady biby ny namanay, sady biby ny mpiara-belona aminay. Ka raha misy tsy mety nataon'izy rehetra, dia ataovy mahay mamela izany. Napiraka anatin'ny Jesosy fanahy.